firavoravoana tanteraka no hiarabana antsika mianakavy a vahoaka ny mahajanga tsy misy akanavaka na ny mpino kristianina na ny olotsotra dia tononona ao amintsika mianakavy a ny fiadanan'Andriamanitra. Ngeza dia tena ngeza ary goavana raha samy goavana nietsika ho tanterahantsika ny asabotsy ho avy zao fa 5 volana desambra taona 2024 etsika izay misy loha hevitra anankiroa no tanterahana zany a amin'ity asabotsy ho avy zao ity. Etsy aloha zany a etsy an-daniny ny famaranana n'ilay seminaire nandritra n'iny volana novambra iny a izay mitondra ny lohateny hoe hitsinjo anao dia hitsinjo anao tokoa aho hoy Andriamanitra raha izay. Ao anatin'ny volana desambra nefa dia manana n'ilay etsika isika isaky ny volana farany takan'izao zany ao anatin'ilay hoe vita ny adiny. Raha zavaina zany loha hevitra anankiroa be zao no tanterahana ny asabotsy ho avy zao anasanantsika vahoaka ny majanga rehetra na ohatrany ahoana kolotsainao na ohatrany ahoana freanao na manao politika ianao na tsy manao politika na mpivavaka koa ianao na tsy mpivavaka ka tsapanao fa makasika anao zany loha hevitra izany dia asaina isika mianakavy. Raha lay loha hevitra voalohany lay ho faranana amin'ity asabotsy ho avy zao ty hitsinjo anao dia tena hitsinjo anao tokoa hoy Andriamanitra namory havana andikan'izany. Amin'ny fotoana Andriamanitra mitsinjo ny vahoakany manombokeo mitsahatra ny fahoriana manombokeo dia tsy azo ny fahavalo hompitehana ntsony izay vahoaka tsinjovin'Andriamanitra izay. Tsy zavatra goavana be zany ho antsika mety tapitànana majanga ve tsy tena zavatra mampiatanetana ve ry havana zany hoe Andriamanitra mitsinjo ny ankonanao Andriamanitra mitsinjo ny fianakavianao goavana zany. Zanak'Israely amidevy tao amin'ny tany Egipta nandritra amin'ny 307 taona fa tamin'ny fotoana nitsinjovan'Andriamanitra an'ireo vahoakan'Israely ireo izay tsy iza fa vahoakany ihany dia nanomboka teo no ny faranan'izany hoe fampijaliana fanandevozana nataon'ny Egiptianina izany. Za ty teny amintsika mianakavy itsika tsy raray avy mihitsy na mivavaka na tsy mivavaka na efa mivavaka koa ianao fa niala tamin'Andriamanitra mihitsy sendra mahita nyity fanetanana ity dia hoy aho hoe raha tianao hifarana ny fanandevozana ny karazana fanampitehan'ny fahavalo olana tsy ahitanao vahaolana hatramin'izay ty seminaire ity fotoana ho amin'ny asabotsy ho avy zao ty no vahaolana ho anao. Efa miantrana miaraka amiko any ambadimbadika any daholo ireo ekipa sy ireo délégation avy any Antananarivo hiaraka hifonotrona amintsika ao anatin'izany etsika goavana izany fa vonimbonina ihany koa rehefa tena nanomakomana zay azo nomanina na amin'ny fiainam-bavaka na ny préparation maro isan-karazany ny pasteur Rija miaraka amin'ireo ekipa eto Mahajanga hoy aho hoe angaredo na ara-panahy mihitsy ity ho tanterahana ity manomboka amin'ity asabotsy ho avy zao ity zany. Inona zavatra misy vita ny adiny zay seminaire mifanohanao anatin'izay mandritra n'ity volana desambra ity zany tena mahafinaritra ry havana zany hoe Andriamanitra no miteny aminao fa tapitra ny adinao ka hoy aho hoe raha tianao hifarany ho ady io zao ny vanim-potoana mety indrindra idiranao amin'ny tena fitadiavana an'Andriamanitra tena hivavaka tsika fanetanana fo ihany moa no azoko nomenanao tao anatin'izao interview izao fa dia tsy isan-kanavaka fa dia asaintsika na mpivavaka aiza na aiza ny toeram-pivavahana misy anao na aiza dia hoy aho hoe fotoana mahafinaritra ary fotoana goavana isy délivrance ihany koa zay tena mahery vaika mafonja ary dia tena vavaka matanjaka dia tena matanjaka no tanterahantsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay fa dia manantena iona aminao amin'ity asabotsy ho avy zao ity etsy amin'ny trano favana vaon'ny oloko ex of mata apasika Mahajanga be tahin'Andriamanitra tompo amin'ny 7 ora maraina fotoana io mirary soa.